l'Andriamanitra rehefa tola maina ngeika fa aussi hoe ianao no mahalala dia ohatr'izay koa tsika rehefa mifaire face amina tranga dia izao aleo tsy miteniteny foana ny olana ovahana androany dia fifehezana ny lela tamin'ny herinandro moa pasteur zao efa nitsidika kely an'ity lely ity dia tamin'ny zoma sabotsy neny olga efa niteny hoe ajanony le bitsibitsika dia androany tohizantsika le izy teny am-piandohana araka ny voasokatra tao amin'ny Genesis dia aizy nananarina ny tany sady foana tsy nisy endrika ary hoy ny fanambarany Jaona mahakasika an'izany Jaona 1:1 ka hatramin'ny 4 tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany izy no nahariana ny zavatra rehetra ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra izao na dia iray aza izy no nisy mpiainana ary ny fiainana ny fanazavana ny olona amen tamin'ny voalohany izany dia efa problème be ny zavatra nisy teto amin'ny tany fa izao anefany Andriamanitra ka nahita an'izany dia tsy nahita izy an'le olana fa niteny izy an'le vahaolana tsika nantsoina hanahaka an'Andriamanitra rehefa mahita trangitra tsika tsy tokony hoe le zavatra ratsy no hitantsika fa ny zavatra ain'Andriamanitra tao amin'io zavatra mitrango io aoka tsika amin'ny zavatra rehetra ahita n'Andriamanitra ary amin'ny alalan'ny fahitantsika hoe inona ny zavatra afaka ataon'Andriamanitra amin'io trango io dia izay no aoka hitenenantsika aoka tsy ny zavatra mitranga no mifehy ny vavantsika hiteniteny foana satria ozy izy ny voasoratra ao amin'ny ohabolana 19:20 manao hoe mahafaty sy mahavelona samy hainy lela koa izay manarana azy dia hihinana ny vokany tandremy tsara misy fahefana ao am-bavanao misy fahefana amelona ao am-bavanao ary misy fahefana hamono ao am-bavanao izay mahatonga ny tenin'Andriamanitra miteny amintsika foana hoe aoka ianareo ho malay miteny ho malady miaina malay miteny malay kotezitra amin'ny fotoana ianao rehefa hoe misy zavatra mahatezitra ka tonga ianao dia manao réaction dia jereo nge inona ny zavatra mivoaka ao amin'ny vavanao fa zavatra mamono zavatra mandratra aka ohatra ka hoe zavatra tsara nataon'le olona tao aminao nandritry ny fotoana ela be fa misy zavatra kely anankiray ny ratsy nataony taminao dia inona mivoaka ao am-bavanao mila mitandrina tsara tsika satria tena zay mihitsy no ataon'ny Satana hoe ataony mahita zava-dratsy ianao ka raha tsy miambina amin'ny fonao dia amoaka oziny ianao amoaka famonoana ianao amoaka fandratrana ianao amoaka an'le sabatra mamono ao anatinao ao amin'ny Matthieu 20:17 ka hatramin'ny 17 dia hoy izy Jesosy hitakanaky ny menarana ataonareo izay ratsy fanahy ahoana ny fahay miteny zavatra tsara fa avy amin'ny habeny ao am-po no hitenenany vava ny rakitra tsara no hamohan'ny olona tsara fanahy zavatra tsara ary ny rakitra ratsy kosa no hamohan'ny olona ratsy fanahy zavatra ratsy ary lazaiko aminareo fa ampamoahana ny olona amin'ny andro fitsarana no ny amin'ny teny foana rehetra izay ataony fa ny teninao no hanamarinana anao ary ny teninao no hanamelohana anao fa maninona Jesosy eto miteny hoe takanaky ny menarana ny bibilava ny lelany dia manao ohatr'izao zaka roa dia Jakoba koa efa nanafatra amintsika ny teny izy tsika ao amin'ny vavantsika source anankiray ihany ao amin'io vavantsika io ihany no hiderahantsika an'Andriamanitra nefa ao amin'io vavantsika io ihany no hanozonantsika olona mila tsika mifehy tsara ny vavantsika mifehy tsara ny vavantsika satria ahoana ozy izy ny voasoratra ny vakintsika teo hoe ampamoahana ny olona ozy izy amin'ny andro fitsarana no ny amin'ny teny foana rehetra izay ataony fa ny teninao no hamarinana anao ary ny teninao no hanamelohana anao
aoka ny vavantsika tsy ho tonga fanamelohana ao amin'ny fiainantsika. Aleotsika tsy be resaka, aleotsika mangina rehefa ohatra ka hoe tsisy teny avy amin'Andriamanitra ny teninao dia aleo mangina aloha. Nisy fotoana zao tsony zany isorana an' Jesosy fa taloha fa ohatra hoe te hiresaka ny vato ka miteny aminy hoe tena hoe any ao an-tsaiko dia lasa zay da fiatraikan'ilay izy eo aminy dia lasa misy fifandonana foana. Toy izay Jesosy tena tsy zany fandraisany azy zany mihitsy ny angeny tiako tenenina fa maninona fahenonony ohatrany tsy mety sa le fiteniko ny tsy mety. Dia alohany isaky ny resaka aminy dia lasa mivavaka aloha satria tsy tiako hoe rehefa any teneniko dia any voarainy. Dia ohatr'izay koa tsika indraindray tsika mety hoe miteny zavatra tsotra nefany hafa no andraisan'ny olona azy dia mba hampisy an'ilay garda zany hoe mba tsy handratra aleo hoe Jesosy tena baikio ty vavako ty rehefa tokony hiteny dia miteny rehefa tokony angina aloha dia angina. Vao aingana zao nisy fotoana nanao betizy le zanako, zanakay tany am-pianarana dia tesitra be mihitsy nandre an'ilay izy fa zao tonga fakahita teo am-pianona zany dia tesitra be tena te hivazavaza fa zao sofa mbola tsy mifakahita aloha zay dia vavaka Jesosy tena marary ny foko fa ahoana no iresahako amin'ilay zaza. Dia so ihany fa nisy fotoana zay vao niona izay mianaka dia rehefa niona izay dia zaza mbola fantatra hoe misamboaka avoaka be ny ao anatiko dia tsy niteny mihitsy fa nakomboko aloha ny vavako nalemy daholo ny tanako fa au moins satria matahotra zao dia hamono an'ilay zaza. Fantatra ao fa ny zavatra ho teneninao anangana nefa ka hampatezerana ao an-tsinao dia mamono ianao fa tsy manangana. Dia na amin'ny rariny dia aleo mangataka foana amin'ny fanahy masina. Dia tena nampilamina be ny tato anatiko aloha fa nalemilemy daholo aloha ny tenako manontolo satria ny ao anatiko te hitrotra nefa ny za koa tsy afaka tonga dia hiteny satria sao dia mamono azy. Fa rehefa nilamina dia nitenenina nampaherezina araka ny tenin'Andriamanitra hoe amin'ny salamo amin'ny tenin'Andriamanitra dia tena azon'ilay izy dia tena misaotra izy. Amen. Mila tsika tena hoe miampina amin'ny zavatra rehetra satria misy fahefana ao am-bavanao, misy fahefana ny zavatra teneninao. Tsika mpanompon'Andriamanitra mora be no mora ampiasan'Andriamanitra ianao sa mora ampiasan'ny Satana, mora mamelona ianao sa mora mamono. Dia amarana ko azy fefakely sisa Salamo 5:1 1 ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Tsika rehetra samy hoe manompo an'Andriamanitra ary miandrandra n'izany hoe andova ny fiainana mandrakizay izany. Dia indraindray tsika mieritreritra hoe za nge efa eto amin'ny fanatrehana za efa manao an'izao. Fa indraindray misy zavatra kely tsy ampitsika tsy voatandritsika dia izay mahatonga fandrika. Ao amin'ny Soramandry dia hoe ny toetry ny olona izay mahazo monina ao amin'Andriamanitra. Jehovah, iza no toetra ao amin'ny tabernakelinao, iza no onina ao an-tendrombohitra ao masina, izay mandeha tsy misy tsiny ary manao izay mahitsy sady misaintsaina ny marina ny fony, tsy manendrikendrika amin'ny lelany sady tsy manisy ratsy ny sakaizany ary tsy manao izay havabaraka ny namany. Amen. Misy lavalava izy eo fa ny lela milondra resahantsika dia hajanoko eo ilay izy. Zay mila mitandrina ny lelantsika satria io lelantsika io mety hoe tsy ahafahanao miakatra. Raha ohatra misy zavatra manala baraka ny hafa hitanao dia aoka ny vavanao tsy hitatitra etsy ny fahalemen'ny hafa. Matoa nampahitananao izy iny dia tsy ianao akory mpanao gazety hanao laza ratsy fa ianao no natao hivavaka ho an'iny olona iny mandra-pahafany. Amen. Aoka tsika io fitaovana tsara ao am-pelatanan'Andriamanitra. Io vavanao io tena hoe ampiasao ahasoa ny tompo. Raha ohatra ka mbola tsioka ianao hoe mahasoa ve sa tsy mahasoa, hampandroso ve sa tsy mampandroso, dia aleo aloha mangina. Tsy maninona ne. Aleo aloha mangina. Dia izao koa tsy hoe mahita ianao dia tonga dia anitsy fa izao mivavalo
tokony anitsy ave Jesosy sa tokony hivavaka mankina fotsiny? Oviana ny tokony hiteny, oviana ny tokony angina, oviana ny tokony hetsika. Zay ny le hoe tarihan'Andriamanitra satria zanak'Andriamanitra. Ndao tsika hitsangana hivavaka. Ndao tsika hifona amin'Andriamanitra ny amin'ny teny foana satria hanadinana antsika izany. Misaotra an'Andriamanitra tsika satria mbola omeny fotoana afaka mifona, tsy hoe mila manafatra ianao olona mpanapaka ozina avy any Afrique du Sud vao afaka ny betizinao. Fa zao na rehefa tena hoe amfonao manontolo ianao manantona an'Andriamanitra, tena manenina ny amin'ny teny foana, ny amin'ny mety ozina nataontsika tamin'ny zanantsika, tamin'ny vadintsika, tamin'ny mpiara-miasa amintsika, dia hifontsika ary mangataka tsika ny fitarian'ny fanahy masina hiteny amin'Andriamanitra tsika fa tena hoe hanana fiambenana alohan'ny zavatra rehetra. Ray masina tsara indrindra ray aminaran'i Jesosy, mankasitraka feno anao zay Jesosy ny amin'ny teninao, ary mankasitraka Jesosy satria ianao mpamonjy mora azo indrindra. Tsy sarotra Jesosy ny manantona anao sy miaraka aminao, fa indraindray komplikenay le izy. Jesosy fona aminao zay ny amin'ny teniteny foana rehetra. Indraindray ohatrany hoe mahafinaritra anay ny mitatitra tsy fahombiazany hafa, fahalemeny hafa, ny zavatra be dia be izay tsy tokony tantaraina Jesosy, ny tena mahaliana anay ny tantara azy amin'ny hafa. Nefa ianao miteny aminay fa tokony ho mpanangana izay amin'ny alalan'ny teninao, ary amin'ny fananatra izay dia amin'ny alalan'ny salamo, amin'ny alalan'ny teninao. Ny teninao no purifie anay, ny teninao no manadio anay, ny teninao no manafaka anay. Dia tena ampio izay Jesosy mba tena hoe hiteny famelombelomana ho amin'ny manodidina anay, ary aoka Jesosy tena hoe hiala ao anatin'ny lelanay ny fanakatsiana, hiala ao anatin'ny lelanay ny tsindrona rehetra Jesosy malala, ary tsy handratra ny hafa-tsony izay. Dia mankasitraka feno anao izay Jesosy ny amin'ny teninao, amin'ny anaranao mavonjy angatahana izany. Amen. Tehaka tsika andraisantsika ny mpanokon'Andriamanitra manaraka. Alleluia, mahazaho toerana tompoka azafady. Eo am-pipetrahana dia andaontsika anondrika ny lohantsika dia hivavaka. Sakafo mifonao. Isaory Jesosy efa niresaka taminao izy dia mbola hiresaka amintsika koa izy. Teneny Jesosy hoe mangetahetanao Jesosy mangetahetanao ny aty anatoka iray manontolo. Aoka hiala izay vonina rehetra fa mitenena. Aoka hiala ny loto rehetra satria izany manakona ny hatsaranao, tsy hipaka aty anatin'ny foko, tsy ahafahan'ny hatsaranao mitombo, tsy ahafahan'ny teninao mahazo faka, ka ho hita taratra eto amin'ny fiainako. Tenena Jesosy. Amen. Mitiafa mafy aho an Jesosy. Alleluia. Sekoly famana olana, olana ara-panafona movahana teo tsika resaka hoe resaka fifezana lela. Fifezana lela dia efa nampianarina antsika hoe inona moa mivoaka eo amin'ny lela? Tsy hoe rora fa nivoaka eo amin'ny lela teny. Dia tsika ampianarina ho tanteraka miaraka amin'ny Jesosy. Ozy izy Jesosy raha namarana ny Matthieu 5 any amin'ny 7:7 any hoe koa amin'izany aoka ho tanteraka ianareo tahaka ny fahatanterahana-drainareo izay any an-danitra. Dia nampianarina antsika koa hoe ny atao hoe tanteraka dia mahavoafeha le zavatra anankitelo. Inona moa le izy? Teny fotoana, tena. Ao mahavoafeha teny lela zany tena, fitondran-tena dia fotoana. Alleluia. Rehefa reo tsy voafeha dia lasa misy olana eo amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra. Dia izay olana eo amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra izay nefany dia tarafitsika eo amin'ny olana andavanandro. Hitantsika eo amin'ny manodidina, hitantsika eo amintsika eo amin'ny fiarahantsika amin'ny olona samy olona zany. Tenenao pasteur miamma teo hoe lasa marary andoha ianao sy ianao zany lasa misy olana. Ny andohanao lasa tsy mifankazo aminao satria ratsy saina, tsy voafehy zany le izy dia lasa kanoha zany ilaina foana tsika miverina ao amin'izay nampianaran'i Jesosy atsika. Alleluia. Mila miombona amin'Andriamanitra tsika, tsy ampy ary tenenina foana zany, tsy ampy ny fahafantarana teny
ahafahana manova fitondratena eo amin'ny fiarahana amin'i Jesosy. Raha tsy izany dia mitovy amin'ny mpanao ezaka ihany tsika. Fa mila fiombonana amin'i Jesosy, mila firaisana amin'i Jesosy matanjaka mba ahafahan'ny fiainam-panahy sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra mitsangana, mijoro ilay taolana dia mahazo endrika ny nofo. Tenenina foana hoe ianao io nge raha ny olona nge tsy hoe ianao ianao moa izany tsy ho tratran'izany mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy hoe io fa tapaka ilay taolana dia lasa miroraka ny to dia ratsy tarehy be. Na ianao raha mijery fitaratra mety me way za ve io, satria tsy mijoro ilay izy. Dia ohatran'izay mihitsy ny fiainam-panahintsika. Raha vao tsisy fiainam-bavaka, tsisy fiombonana amin'i Jesosy, iny ilay taolana iny dia izay zavatra hitantsika ety ivelany nofo ihany. Nofo. Zay androantsika dia resaka fitiavana, fifankatiavana, fifankatiavana. Dia tsy resaka any amin'ny jentilista tsika, fa tsika samy tsika samy mpino. Voalazan'ny apôstôly Jaona ao amin'ny Jaona voalohany toko faha-efatra. Jaona voalohany toko faha-efatra, tsy hiala ao tsika fa misy teny izay aho hoe andraso fa ampidiniko kely. Hoe tsy nisy nahitan'Andriamanitra, fa ny ahafantarana fa eo amintsika Andriamanitra dia tsika mifankatia. Tsy nisy, rehefa miteny Jesosy koa miteny an'izany hoe tsy misy nahitan'Andriamanitra. Ny dikan'izay dia tsy misy. Tadidinareo angamba izay fampianaran'izay. Rehefa hoe tsy nisy dia tsy nisy. Fa ny ahafantarana fa eto amintsika Andriamanitra, miaraka amiko Andriamanitra, dia ny fitiavana izay avoakako. Ny fitiavana izay avoakako. Dia Jaona voalohany toko faha-efatra andininy faha-fito dia milaza an'izao sokafy ange baibolinao hoe za koa hanokatra. Jaona voalohany toko faha-efatra andininy faha-fito. Amin'ny anaran'i Jesosy, izao ny voalazan'ny apôstôly Jaona, ry malala, aoka inona ny toyany? Aoka hifankatia isika fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana. Ary izay rehetra tiany nateraka Andriamanitra sady mahalala an'Andriamanitra. Amen. Raha za zao hiresaka amin'ny pasteur Vololona dia miteny amin'ny pasteur Vololona hoe aoka hanao kiraro ianao. Dia inona dikan'izay? Manao kiraro ve izy? Tsy manao kiraro izy. Dikan'izay banga le kiraro eo amin'ny pasteur Vololona. Ny apôstôly Jaona eto dia miresaka mpino, mampianatra amin'ny mpino samy mpino. Dia ozy izy hoe aoka hifankatia isika. Dikan'izany tsy ampy ao anatin'le corps du Christ ny fifankatiavana. Banga ao anatin'le corps du Christ ny fifankatiavana. Alleloia. Misaotra an' Jesosy fa mbola tsy tonga Jesosy. Nandinika ny tenako atao anatin'io dia nentin' Jesosy nijery ny fitiavako ny ankonako. Fitiavako ny ankonako. Aoka hifankatia isika. Izany hoe banga, misy zavatra banga ao entre samy ray sy zanaka, mpivady, samy ankizy izay samy ao amin'ny tompo, na samy mpiray-tam-po ao amin'ny tompo, misy zavatra banga ao. Fa nampatsiahy ivon'ny apôstôly Jaona hoe aoka hifankatia. Le fifankatiavana tsy mitovy ny hoe za mitia ny vadiko, sy hoe za tiavo ny vadiko, fa aoka hifankatia, izany hoe misy réciprocité ao. Ho hitantsika ao ambanimbany ao fa rehefa hoe le ahafantarana zany fa manana an'Andriamanitra, ny olona mahatsapa tsy tiana dia ny olona izay tsy nanome feno. Ny olona mahatsapa tsy tiana dia izay tsy nanome feno. Rehefa mahatsapa zany ohatran'ny tsy tiany ihany na fa maninona moa no tsy resaka kiraro tsika fa ohatrany hoe mahatsapa zany hoe tsy ampy ny fitiavana anahy. Dia ny valin'izay ozy izy ny apôstôly Jaona, le fitiavanao ny tsy tanteraka nomenao ny hafa, fa rehefa tanteraka le fitiavanao nomenao ny hafa tahaka ny fitiavan'Andriamanitra, fitiavan'Andriamanitra ny référence. Dia rehefa tanteraka iny dia tsy mahatsapa intsony Andriamanitra hoe fa tonga dia feno le fitiavana. Andao tsika hiditra ao anatin'le teny amin'izay ary. Misy tsy fifankatiavana zany entre samy mpino. Tao anatin'izay mety bitsibitsika.
tao anatin'izay mety fitiavana isitona ny hafa hijanona anaraka ny position an'izay mijanona fa androany tena Andriamanitra dia manaitra mila miverina mifankatia isika avy amin'Andriamanitra ny fitiavana toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao aintsika tsy enjery zany nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Andriamanitra dia fitiavana izay rehetra tiany tanteraka izay rehetra tiany no tanteraka. Ny olona manana an Jesosy no manana ny fitiavana io afaka zaraina. Tsy mitovy mihitsy ny fitiavana izao tontolo izao sy ny fitiavana izay napetraka Andriamanitra ao anatin'ny fotsika. Efa raha iny angamba no velabelarin eto dia narapitso ara tsy ho tapitra ny fotoana fa fitianiko amin'ireto fehezanteny anankiroa reto iny hoe tsy hoe tia satria fa tia na dia. Tsy hoe misy zavatra andrasanao any dia tianao ilay olona fa na dia manome foana. Tsy sentiment ny fitiavana fa décision. Raha sentiment dia malahelo ianao rehefa tsy miverina any aminao ilay izy. Raha sentiment dia malahelo ianao rehefa tsy tazan'ny olona ilay fitiavana nomenao fa décision ilay izy. Na dia 5 taona sy 4 aty aoriana raha vao hitodika amin'ilay fitiavan'i Jesosy ianao dia efa natolon'ilay izy 5 sy 4 taona lasa tany aloha. Alleloia. Ozy izy Jesosy tiavany fahavalonareo, misaora izay manozona anareo, manova soa amin'izay mankala anareo. Luc 6:27-29. Mivavao an'izay manisy ratsy anareo. Raha mamely ny takolaka ao anankiray izy, meo anazy koa ny anankiray. Raha sendra voahitsaka ny kiraronao ilany mba hatateraka ny soratra masina, atoloroko ny kiraronao ilany. Izay ilay fitiavana. Alleluia. Dia mila iainantsika izany. Fantatritsika daholo ange izany teny izany fa eo amin'ilay fataterana izy mavesatra. Lasa ohatran'ny hoe aleo aloha feperako raha vao ianona no ataoko an'izao satria efa nisy an'ity zavatra ity nataony tany aloha dia lasa manisy frein fitiavanao ianao. Nefa Andriamanitra te hiseho amin'ny lalanao dia lasa limité Andriamanitra miseho aminao satria fehezinao Andriamanitra. Iza moa ianao no mifehy mahavoafehy an'Andriamanitra. Eto ny apôstôly Jaona dia miteny fa aoka hifankatia isika. Aimez-vous. Ohatrany hoe tiavo ny fahavalonareo. Tsy hoe raha mba mety dia andao tsika hifankatia. Eto izany ilay izy tsy fiangaviana fa inona? Baiko. Didin'ny soratra masina tsika, didin'ny teny Jesosy. Fa ny ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra anareo dia ny mifankatia noho izany. Mino afa tian'i Jesosy daholo tsika sa tsy izany? Tian'i Jesosy daholo dia andao hifankatia. Aza miandry ny hafa itianao. Fa tiavo aloha ny ao an-tokantrano. Tiavo ny vadinao. Fa tsy hoe tiavo ny vadintsika samy manana ny azy tsika. Tiavo ny zanakao. Tiavo ny ray aman-dreninao. Mifankatiava. Fehezo ny vava. Tsy ny rehetrarehetra mitranga ao an-tokantrano dia mety amiko daholo. Ane? Na tsy miara-mipetraka ary tsika dia izany daholo ny any an-tokantranontsika. Tsy hoe izay mitranga rehetrarehetra akory dia efa oke daholo. Misy fotoana rehefa tsy ampivavaka dia lasa mandeha amin'ilay hoe anteneninao lasa zaida na antenenin'ny vadinao zaida izy tonga aty aminao. Fa ao anatin'izay mila manana ny sain'i Kristy. Mieritreritra tsy hoe positivement raha positivement mantsy na tsisy an'i Kristy dia efa anona foana fa inona ny sain'i Kristy? Kapohana ny tonga eo aminazy fa ny vokatra ao ambadik'izay izany kapohana fa hositraniko izy dia kapoka fanasitranana. Mila maka an'izay sain'izay tsika. Jaona voalohany 4:4-5. Izay tsy tia dia tsy mba mahalala an'Andriamanitra fa Andriamanitra dia fitiavana. Izay tsy tia dia tsy mba mahalala an'Andriamanitra. Ny ahafantarana fa misy Andriamanitra, mahalala an'Andriamanitra, mizara fitiavana. Ny ahafantarana fa velona atao anatiko Andriamanitra dia mivoaka ilay atao anatiko. Iza mahafantatra fa rehefa marary aty na marary vavony dia maimbo ny vava. Zay. Na marary aty na marary vavony dia maimbo ny vava. Tsy hoe ilay olona tsy miborosy nify
fa na colgate ray tubara ny brosinify afaka 10 minitra miverina ihany le fofombavy le ao anaty mihitsy mila tsapoana aza miezaka ity fa tovy mahazo aina Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Andiny fasivy hatramin'ny faraika ambin'ny folo amin'ny jaona voalohany toko fahefatra. Izao no nanehoana ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra naniraka ny zanany latokana tamin'izao tontolo izao mba hahavelona antsika amin'ny alalany. Izao no fitiavana dia tsy nitiavan'Andriamanitra. Tsy ny nitiavantsika an'Andriamanitra fa nitiavany antsika ka ny raha ny zanany ho avitra noho ny fahotantsika ry malala. Raha izany no nitiavan'Andriamanitra antsika dia tokony mba hifankatia koa isika. Io tenin'Andriamanitra io dia hoe raha fitiavana zany inona ny zavatra nataoko. Ny fitiavana ozy izy dia tsy ny nitiavantsika an'Andriamanitra fa inona toyany ny nitiavan'Andriamanitra anahy. Ny fitiavana zany dia le action nataon'Andriamanitra. Matoa za matsiaro tsy tiana dia misy zavatra tsy ampy avy aty amiko nomeko an'ilay olona ka mahatonga mieritreritra hoe tsy tia anahy iny olona iny. Dia mivavaha tsara. Fa maninona mieritreritra hoe tsy tia mivadiko. Fa maninona mieritreritra mivadiko tsy mba makatoa loatra. Tsika ampianarina foana anatina sekoly tokantrano hoe aza miandry ankatoavana ozy izy pasteur miamma zay. Fa omeo zay maximum any aminao dia izay mihitsy ny tenen'ny jaona voalohany toko fahefatra io hoe zao ny fitiavana andiny fafolo dia tsy ny nitiavantsika an'Andriamanitra fa ny nitiavany atsika. Ny atao hoe fitiavana ozy izy ny apôstôly Jaona dia Andriamanitra ny tia antsika fa tsy isika ny tia azy. Noho izany omeo zay maximum any aminao hitiavanao an'Andriamanitra ary faharoa izay fitiavana an'Andriamanitra zay no eto mitia ny hafa. Tia antsika Andriamanitra tsy hoe satria tanteraka tsika fa tia antsika Andriamanitra na dia tsy tanteraka aza isika. Alleluia. Andiny faharoa ambin'ny folo. Tsy mbola nisy olona nahitan'Andriamanitra na oviana noviana. Raha mifankatia isika dia mitoetra atao amintsika Andriamanitra ary tanteraka atao amintsika ny fitiavany. Rehefa manam-pitiavana dia hita taratra eto amiko Andriamanitra. Tsy mbola nisy nahitan'Andriamanitra zany fa avoay le fitiavana, avoay le Andriamanitra ao anatinao. Andriamanitra fitiavana. Tadintsika ve le nitenen'ny docteur Yohana, le nitenen'ny Baiboly moa zany hoe Andriamanitra tsy mpanasasy fa mpamindra fo. 4 génération ny sazy fa mifamindram-po 1000 génération. Tadintsika zay tadintsika zay. Ataovy avoay fotsiny le fitiavana, miombona tsara amin'Andriamanitra. Dia io tsy vitan'ny ezaka ao. Fa Luc 18 tsy mety io raha vao tsy mivavaka mandrakariva ianao. Miombona amin'Andriamanitra, hatsangano tsara ny fiainam-bavaka ao tena atao feno Andriamanitra dia mijoro io dia ho hitanao fa ny fiainanao io olana io nge miala. Le olana zany reto tsy problème fa ny olana indraindray tsika manamaivana ny zavatra takian'Andriamanitra. Ohatrany hoe fa maninona moa zany tsy maintsy chargenao ny telefoninanao alohan'ny voakan'ny trano ianao rehefa maraina. Dia fa maninona ny fiainam-bavaka ao zany tsy atsatoka mihitsy fa le telefonina zany aloha lasa ambony no fiainam-bavaka. Any aminareo ga ohatran'izany ny any aminay koa indraindray. Raha vao telefonina ny tsy micharge dia aza dino ny power bank. Fa rehefa le vavaka ny tsy vita andao rangafa eny an-dalana eny Jesosy mamindrafo amiko tena apetraka pelatananao ty journée ty nananana fast prayer. Dia zay. Dia mitranga le olana rehefa aveo midonadona kely à gauche à droite sofa fitiavan'Andriamanitra, sofa mpamindra fo Andriamanitra, sofa mbola tsy naneno ny trompetra, sofa mbola manam-potoantsika hiverenana zato isan-jato ao amin'Andriamanitra. Amen. Ny seza fiandrianan'Andriamanitra dia ny fitiavana. Ny seza fiandrianan'Andriamanitra dia ny fitiavana velona ato am-poko. Le fitiavany fa tsy ny fitiavako. Satria za afaka amin'ity olona be da be. Mahagaga dia izao hoe amaranako azy. Rehefa nitady atao anaty Baiboly hoe ahoana zany feno fitiavana. Dia tsisy an'izany aho. Tsisy hoe feno fitiavana fa feno Andriamanitra ny aho. Feno fanany aho. Dia izao Solomona rery nanoratra any amin'ny ohabolana hoe feno fitiavana sy fahafinaretana. Satria izy nanambady arivo. Ampimeheziko kely ianao. Fa mila feno Andriamanitra ianao dia mivoaka ho azy le fitiavana. Tsy fahafinaretana ny ilainao.
zay moa samy hafa amin'ny fiadanana sy ny fafinaretana. Fafinaretana azo dia mandalo miala. Sotro toka kely ianao dia ohatra ny dôzidôzy eo dia mieritreritra hoe afaka le problème. Fo maraina ianao marary ny andoha makafoka le problème tsy afaka eo. Fa mandray an' Jesosy ianao mety tsy afaka le problème eo fa le fiadanana ampitoeriny ao anatin'ny fonao mity hafa mafy ho an' Jesosy. Ndao tsika hitsangana, ndao tsika hivavaka. Tena mila mifankaty tsika. Mila mifankaty tsika. Ndao hifankaty. Andao hifankaty. Aza miandry ho tiavon'ny hafa. Fa tiavo manodidina anao. Tiavo daholy. Tiavo ireo rahalahy ao amin'ny tompo. Tiavo ny vadinao, tiavo ny zanakao, tiavo ireo olona ataon'i Jesosy mifanerasera aminao, atao vesatra, tonga vesatra ao anatinao ny mivavaka ho azy ireo. Mila tonga fiainantsika izany. Jesosy tena tiany mpianatra, dia nikarakara ny mpianatra na Jodasy namadika an'i Jesosy ary isan'andro dia nivavaka ho an'i Jodasy foana Jesosy. Teneny Jesosy hoe aoka ho feno anao Jesosy, aoka ho feno Andriamanitra, aoka ho hita taratra eto amin'ny fiainako ianao Jesosy, tsy maninona na tsy hita mihitsy ary tsy maninona tsy fantatr'olona ary fa aoka Jesosy ilay fitiavanao, aoka ilay fitiavan'Andriamanitra izay nanolotra an'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, na dia nitsiniavina ary na dia efa natolotra ary Jesosy dia mbola nikapohana foana, dia mbola nororana foana, dia mbola natao tsinitsinina foana izany fitiavana izany. Nefa dia mbola niditra ihany ianao Andriamanitra nanolotra an'i Jesosy, fa tsy hoe rehefa nororana Jesosy dia tsoahana teo ity efa meko anareo dia mbola rorana ihany. Misaotra Jesosy misaotra fananaika ianao no atolotra. Aoka izany fitiavana izany Jesosy azo laka ty anatin'ny fonay. Aoka izany fitiavana izany Jesosy hitoetra ty anatin'ny fonay. Azany no hifankahitanay aminao Jesosy raha maneno ny trompetra, satria rehefa mijery ianao ray dia mahita an' Jesosy aty anatinay. Ray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka. Aoka hiala ny fankahalana rehetra, aoka hiala ny ratsiratsy-saina rehetra, aoka hiala ny fosafosana rehetra, aoka hiala ny bitsibitsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy fa raisinay izany fitiavan'Andriamanitra izany ho feno aty anatin'ny fonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao tsika hitehaka raisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Alleluia. Afaka mipetraka tsika tompoko. Tany Jesosy tsika rehetra. Alleluia. Andao tsika satria sekoly famana olana androany dia ten'Andriamanitra ho zaraintsika androany dia mifototra amin'ny hoe fianarana sy fampiarana. Mianatra dia mampiatra, na hoe teoria dia pratika. Nandritra ny fotoana nanatrehanao sekoly nanao teoria foana ianao. Alleluia. Fa indraindraintsika tia manao teoria fa kamo manao pratika. Dia lasa mitanila ilay fijoroanao rehefa avy eo, satria maninona betsaka loatra, betsaka ilay mesazy ao anatinao fa tsy misy fahamarinana eo amin'ny fiainanao satria tsy iainanao ilay izy. Alleluia. Androany zany dia aoko fotoana anankiray misy olana tokony vahana hoe aza zatra mianatra nefa tsy mampiatra. Ary indrindra koa misy endrika anankiray mifanohitra amin'izay hoe aza zatra mampiatra nefa tsy mianatra. Alleluia. Tena Andriamanitra voalohany, Jesosy no ianarana. Korintiana voalohany toko 2:4-4. Jesosy Kristy no ianarana. Alleluia. Ary rehefa nisaotra Jesosy dia nivakiny ka hoy izy, ity ny tenako ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy. Amen. Rehefa amin'ny fotoana ny Sainte Seine dia Jesosy ny tsarona fa tsy hoe le fruit ve ty sa divay avay izy ty. Alleluia. Jesosy ny tokony ianaranao amin'ny action rehetra izay ataontsika, izay ampanaovin'Andriamanitra anao, tokony Jesosy foana no hitanao. Mateo toko 2:7-8. Jesosy ny teny an'ity, ento ny ziokako ka mianara amiko. Jesosy no ianarana. Alleluia. Tsy mianatra mpanompon'Andriamanitra, tsy mianatra amin'ny fampiasan'Andriamanitra mpanompon'Andriamanitra, fa mianatra ny Kristy miasa ao anatin'ilay mpanompon'Andriamanitra. Kely foana ny elanelan'ny mahatonga anao mpanompo sampy sy tena kristianina. Rehefa tsika hijery an'izany hoe misy ny hoe kristianina jentilisa, misy ny tsy kristianina, dia misy ny kristianina jentilisa. Dia aoka anao tsy ho anisan'ilay kristianina jentilisa, fa ho ilay tena kristianina tena maneho an' Jesosy. Rovintsika mianatra an'Andriamanitra, rovintsika mianatra an' Jesosy, eo no eo. Izay mahatonga azy hoe zao no ataovy
ho fahatsiarovana eo amin'io toeranao io, eo amin'io angle zay ametran'Andriamanitra anao io, mianatra an' Jesosy ianao. Ahoana ny fiasan'i Jesosy eo amin'ny fiainako, ahoana ny fiasan'i Jesosy eo amin'ny fiainan'ny olona hafa. Teboka manaraka, Jesosy ihany ny mpampianatra, Jesosy Kristy irery ny mpampianatra. Mateo 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy ho mivaky ny ten'Andriamanitra, ary aza mety atao hoe mpitarika ianareo, fa iray ihany no mpitarika ianareo dia Kristy. Mitovy ngamba amin'ny baibolintsika. Raha vakianao io amin'ny teny anglais dia teneny hoe master. Ny hevitra hoe master dia hoe enseignant na mpampianatra. Alléluia. Ny mpampianatra tokana, alléluia, dia tsy misy ankoatran'i Jesosy. Le olona tendrena ho mpampianatra dia fitaovana ampiasain'i Jesosy fa tsy Jesosy. Rehefa miatrika examen ny olona anankiray dia tsy le stylo miatrika examen fa le miazona le stylo miatrika examen. Mahatonga antsika amin'ny galère misy fotoana dia satria ianao mitondra tena ho tahaka an'le mpitazona stylo fa tsy mitondra tena ho tahaka an'le stylo tazomina. Dia miady saina be ianao, tsy mbola nisy stylo niady saina zany inatrika examen, tsisy an'izany. Matoa ianao miady saina sao dia te ho le mpitazona stylo ianao, Jesosy no tokony henoina. Alléluia. Jaona 15:26. Minao fa mandray tsika, somary alefa kaingakaingana ty amin'ny anaran'i Jesosy. Raha tonga amin'ny mpananatra izay irako aminareo, alléluia, avy amin'ny ray, dia ny fanahy fahamarinana izy izay mivoaka avy amin'ny ray, dia izy no vavolombelona anambara ahy. Ny fanahy masina dia manana tanjona ampianatra antsika ny zava-miafina momba ny Kristy. Ny fisian'ny fanahy masina ao anatinao no anazava hoe ay izao le Jesosy, izao ny fiasan'i Jesosy. Alléluia. Betsaka mety efa namaky tenin'Andriamanitra, fa tsy izay rehetra namaky tenin'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra le fahatakarana. Fa izay mamaky tenin'Andriamanitra miaraka amin'ny toe-po manaiky ho tarihany fanahy masina mahita an'ilay zava-miafina, izay le atao hoe fanambarana na révélation. Mampijoro antsika ny révélation. Ary aza tonoiny ty zavatra anankiray ty fa matoa ianao ampahenon'Andriamanitra révélation any am-bavan'ny olona anankiray, dia tsy hoe le révélation any am-bavan'ny olona ny tian'Andriamanitra ampientanetana anao voalohany, fa ianao ny kitihana mba ho tonga saina hoe raha nanambara tany amin'ny olona anankiray izy dia afaka manambarany aminao koa. Dia ianao voatahiry rehefa misy fanambarana propre ho anao, alléluia, ambaran'Andriamanitra ny aminao manokana. Alléluia. Zay neny na tonga amin'ny Petera mbola tafajoro teo e, na dia nitsoaka raha mpianatra sasany dia na dia nivadika ary izy satria efa voalaza dia meloa fa Petera izy. Révélation an Jesosy na tonga azy ho tafajoro teo. Mahatonga antsika tsy tafajoro matetika sao dia mbola tsy révélé ianao, sao dia mbola tsy tena akaiky tsara amin'Andriamanitra ny fonao, sao mbola tsy misokatra tsara ho amin'ny fanahy masina ianao. Tsy logika zany hoe kristianina tena nanolo tena ho an Jesosy dia miembotra mora foana. Tsy logika zany. Misy zavatra tsy mety ao. Misy olana tokony vahanao, misy fijoroana tsy tena ao, na ianao mijoro amin'ny tongotra ao ilany fotsiny miaraka amin'ny Jesosy, na mety hoe ny tongotra ao mihitsy ny ivelan'ny sambo fa ny sainao anatin'ny sambo miaraka amin'ny Jesosy, dia miembotra tsika. Amin'ny anaran'i Jesosy tsisy miembotra eto. Alléluia. Ny iraka lehibe na ny fototry ny filazantsara dia mifototra amin'ireo tenin'Andriamanitra anankiroa reto. Marka 4:5, 5:20 sy Matthieu 4:20 na 7:20. Marka 16:15 dia milaza hoe any an-tapany faharoa manao hoe mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, efa rentsika rehetra zany. Ao amin'ny Matthieu 4:20, 7:20 milaza hoe mandehana anareo ka ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Dia miverina eo amin'izay le loha hevitra teny antsika teo. Ny atao hoe mitory, mipratika. Ny atao hoe mampianara, manao teoria na hoe mianatra. Fototra tsy azo elana anatin'ny vondrona, sady mianatra ianao no mampiatra ianao. Raha vao tsy sady mianatra ianao mampiatra dia mitanilo io zavatra io. Raha vao ohatra ianao ka tena tia mianatra be fotsiny, mianatra fotsiny tonga dia hoe beloha be tena doctorat en théologie ohatran'izany, dia lasa ny amin'ny étude ana écriture ny hitanao. Dia valiany Jesosy sady zay ny amin'ny Jaona 5:5 izy zay na 7:30 hoe ny olonareo ne ianaranareo le tenin'Andriamanitra ary tsy takatra reo nefa reny manambara anahy. Tsy hitanao tsony le Jesosy anatin'le tenin'Andriamanitra satria manao teoria be ianao fa tsy miaina, tsy mampiatra an'le izy. Isaka mivoaka ny sekolitsika dia miomana fa tokony ny fampiarana ny journée rehetrarehetra iny. Tsy maintsy tsisy an'izany hoe dia tsena dia manao laoka dia avy eo rehefa vita ny laoka dia ariana anaty fako.
dia gaga ianao fa maninona ry anynaona nefa ohatran'ny olona rehetra mbany etsena mba nanao dépense nahandro sakafo sy ohatran'izany fa tsy nohaninao ilay izy aoka tsy ho tahaka an'izany tsika rehefa miaraka amin'i Jesosy tia mihaino intéressé be amin'ny hoe révélation na tenin'Andriamanitra intéressé be amin'ny zavatra mbola tsy hainao hatramin'izay intéressé be amina fampianarana hoe wow ave zao ny dikan'ilay hoe Jesosy nanolatra teo amin'ny tempoly réécriture nalalàna dia wow tena ohatrany hoe tena tsapanao mihitsy hoe mandroso zany tsy mandroso ianao raha zay fotsiny ny atao hoe olona mandroso mitombo ny zavatra zakany fa tsy hoe mitombo ny zavatra fantany alleloia tsy hoe rehefa mitombo ny zavatra fantatrao dia mandroso ny fiainam-panahinao tsy izany eny izy fa natao hoe mandroso ny fiainam-panahinao lasa miovany ao anatinao lasa mazaka ny tsy zakanao taloha tsony lasa miovany ao anatinao lasa mahay micomprendre olona zay tsy vitanao mihitsy micomprendre an'izany olo zany taloha lasa miovany ao anatinao lasa ohatrany hoe misupporter an'izany hoe misy zavatra tsy tianao mihitsy taloha misy hira tsy tena tsy efa tsy tianao inona tsony fa forcen'ny raha fiasanao hoe mandeha io fa tsy miditra ao anatin'ny fonao io ianao tsy teny hoe pio amin'ny anaran'i Jesosy satria amin'izay fotoan'izay lasa hivexe olona ianao satria ego ilay izy ego mifototra izay zavatra izay ianao ny tsy mahay mijoro dia ny olona ny ampangininao mba eritretina ity zavatra ity diso mihitsy ilay fomba fitenin'izao tontolo izao miteny hoe teneno any namanao dia teneniko izy ianao diso zany rao amin'i Jesosy satria raha hitenenao hoe dia ahoana zany Jodasy Jesosy raha ho teneniko ve zany ianao hoe Jodasy ny naman'i Jesosy dia sahanao ve miteny hoe ohatran'izao zany Jesosy azonareo ve nytiako teneniny tsisy idirany olona rehefa tsy ampy fijoroana ianao dia forgeny manodidina anao rehefa tsy ampy fijoroana ianao dia volavolain'ny fiarahamonina Jesosy tsy mivolavolain'ny fiarahamonina tsy ny kolotsain'ny jiosy no nitondra ny Jesosy fa ny kolotsain'ny lanitra no nentin'i Jesosy nanova fiarahamonina kristianina tena mijoro tsy influencen'ny manodidina azy fa izy no mi-influencer ny manodidina azy amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanahy-masina izay ilay hoe mianatra dia mampiatra mianatra dia mampiatra tyozatsika angingana kely tsika alleloia midika le hoe Matthieu 28:19 hozy izy hoe ataovy mpianatra ny firenena raha midika teny hafa firenena io dia teneniny hoe gentlis amin'ny endrika anankiray sens figuré izy dia zao hoe eto le tenentsika teo hoe tsy kristianina le fitoriana dia atao amin'ny olona tsy kristianina ary le fitoriana koa dia atao amin'ny olona kristianina fa te hianatra mihoatra an' Jesosy Kristy ary ny farany le fitoriana koa dia ho an'ny kristianina gentlis izany ahitantsika zany kristianina gentlis zany sokafa ny baibolinao Matthieu 7:2-20 sy 7:20 misy ny atao hoe kristianina gentlis ny atao hoe kristianina mpanaradian'i Jesosy gentlis tsy resy lahatra amin'i Jesosy misy kristianina tsy resy lahatra amin'ny fahendrena hoentin'ny fanahy masina mikasika an'i Jesosy fa izy ny te hanamboatra n'le fahendrena tia no azo momba an'i Jesosy zany hoe izy zany te hitondra télécommande rehefa miaraka amin'i Jesosy hoe zao ny tiako hitranga Matthieu 8:22-23 hoy Jesosy tamin'ny mpianatra manaraha midikany hoe kristianina manaraka an'i Jesosy ao mientsika ary aoka ny maty andevina ny maty ao aminy andininy 7:20 ary noho ny ondrana tsambo kely Jesosy dia naninona ny mpianatra nanaraka azy ny mpianatra io zany manambara hoe ny mpianatra kristianina raha toizanao hivaky teny io dia ao ampivoambony eo nisy an'le nitsoka ny tafiotra Jesosy natory fa mpianatra amin'ny panika tanao ny ray sambo ihany fa tsy ny ray fo nanaraka ihany niditra tao anatin'ilay sambo kristianina ihany mivavaka ihany isaky ny lahady sy isaky ny fotoana zay mety hoe voatendry ivavahana fa rehefa tonga amin'ny fotoana dia mipanika satria manaraka fotsiny fa tsy miray amin'i Jesosy satria manaraka fotsiny fa tsy mametraka hoe misy lanjany ilay zavatra ny tenenin'Andriamanitra fa tsy hoe mandeha fotsiny ihany io Jeremia 11:4 tapany faharoa miaino ny feoko ary mankatoava ireny araka izay rehetra andidiko anareo dia ho oloka ianareo ary izao ho Andriamanitrareo amin'ny anaran'i Jesosy raha tianao hipetraka tsara ilay hoe souveraineté an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao eno izy dia arao izy alleloia mahazo aina ny mpanjaka iray rehefa manana olona manaraka azy sady miaino azy no mano azy mankatoa azy tsy mahazo aina Andriamanitra raha ohatra ianao ka mpiaino fotsiny fa tsy mpakatoa ary tsy mahazo aina koa Andriamanitra raha ohatra ka mpakatoa ianao fa tsy mpiaino ary tsy possible koa zany hoe inona moa zany ny ankatoavinao raha ianao tsy miaino arany
tsy possible ane zany ho tsika zao mangataka foana ho mpankatoan'Andriamanitra fa raha tsy mpamaky baiboly ianao dia mamita tena satria inona no ankatoavinao nefa ianao raha tsy mamaky akory tsy lôjika anie zany zavatra zany ny tena lôjika dia zao mamaky tenin'Andriamanitra ianao miaino an'Andriamanitra ianao mianatra an'Andriamanitra ianao mankatoa an'Andriamanitra ianao ary aza tonoany ty zavatra ty ny atao hoe mankatoa tsy voatery miray hevitra ianao possible misy fotoana tsy mitovy amin'ny zavatra eritreretinao ny zavatra asian'Andriamanitra ataonao fa ny atao hoe mankatoa eny tompoko ataoko le izy na mifanohitra amin'ny toe-poko sy ny fijoroako sy ny faresen-dahatra koa azy dia ianao ny ankatoaviko Jesosy efa tsy fankatoavana izy raha ohatra ka mbola tianao rezonena aloha vao manaraka ianao tsy fankatoavana zany ny tena fankatoavana ny fonao mety makary fa ianao tarihan'ny fany masina makary zany le Galatiana 5:16-17 lalan'ny nofo sy ny fanahy tsy mitovy Alléluia. Ary ianao tsy voateraka dia mpankatoan'Andriamanitra fa voateraka ianao possible tsy mpankatoan'Andriamanitra fa misafidy ny ankatoan'Andriamanitra décision mila raisiny io ny amarana koa azy dia zao Jakoba 1:22-24 amin'ny anaran'i Jesosy aoko mpankatony teny ianareo aza piaino fotsiny ihany zany hoe aza tia mihaino sekoly nefa tsy mpampiatra mihitsy aza tia mihaino toriteny be deaibe tsareo tsara fa rehefa mpihaino toriteny karazany be deaibe ianao amina fotom-pampianarana samihafa tsy mandroso zany ianao mialatsiana raha milaza an'izany fa mahitsy be zany imagine eo anatin'ny herinandro ianao sady anatra matematika ny fizika ny histozio filozofia tonga dia tsisy azonao eo ny olona anankiray dia tsy excelle mihitsy eo amin'ny fiainany raha manenjika zavatra be deaibe zay mahatonga Jesosy ny teny hoe zany lalanao izy tsy ny teny izy hoe zany no anisan'ny lalana rehefa ifantoka amin'i Jesosy ianao aza mifantoka ankoatrany amin'i Jesosy Kristy zay mahatonga antsika kivy rehefa mivavaka satria manenjika zavatra be deaibe ianao io ne safidy rehefa mandoalika ianao anatrehan'ny olona anankiray tsy possible sady tafandoalika anatrehan'ny olona ray ianao na tafandoalika anatrehan'ny olona anankiray tsy maintsy misafidy ianao na andoalika anatrehan'i Jesosy ianao na andoalika anatrehan'ny zavatra ny tany ianao ataovy ny safidy aoka tsy ho kristianina jentilisa ianao manaraka nefa tsy manoa manaraka nefa tsy resy lahatra manaraka nefa manohatra manaraka nefa tianao avily ny lohan'ny sambo nefa Jesosy ny kapiteny mpianatra 12 nanana an'izany fisainana zany iza no lohany amintsika rehefa lasa izy hitanao aviliny zareo lohan'le sambo aoka tsy ho isika zany aza avily ny lohantsika ny tokony avily makany amin'i Jesosy fa tsy ny lohan'ny sambo ny avily makany aminao ny anaran'i Jesosy mianatra dia mankatoa amin'ny anaran'i Jesosy misy fanapa-kevitra tokony raisiko androany misy fanapa-kevitra tokony raisinao androany ianao dia tokony ondry eo anatrehan'ny mpiara-manompo rehetra malemy fanahy maneho andreo vokatra ny fanahy rehetra fa aoka ianao ho lioana ny aminao manokana rehefa mikasika ny disiplinina ny fiainako manokana dia lioana amiko fa tsy lioana amin'ny olona Alléluia za mila manapa-kevitra tena hivavaka ve za ty misy fotoana ianao mila mijery fitaratra misy ten'Andriamanitra an'izany hoe misy olona anankiray izay mihitsy hoy Jakoby io nijery fitaratra izy dia avy eo adino ny tarehany aza donona fa tamin'izany fotoana izany ny fitaratra tsy lucide ohatran'izao tsy ohatrany antsika fa zavatra manjavozavo dikan'izany na ny tena endriny ara tsy fantany dikan'izany na le fanovan'Andriamanitra anao ara indraindray tsy fantatra ao akory dia lasa tsy mamelanja an'Andriamanitra ianao fefa nanovanao ny Andriamanitra mahatonao tonga mivavaka eto tsy ianao hatramin'izay efa tia mivavaka isaky latsinainy maraina fefa fanovana ngeza-be meo voninahitra izy manasanao hitsangana amin'izao fotoana izao Alléluia amin'ny anaran'i Jesosy hivavakantsika Jesosy misaotra anao zahay ny amin'ny teny izay nomenao anay Andriamanitra ny teny dia fiainana ny teny dia ianao Kristy velona mandrakizay manangana manitsy mampianatra manamboatra ny fisainana sy ny fijoronay Andriamanitra ampianaro zahay tsy ho mpiainy fotsiny ihany fa isan'andro ampiatra ny teninao tena hoe ho vavolombelona zany hoe velona ny tenin'Andriamanitra fa tsy hoe anatin'ny notinay ny tenin'Andriamanitra anatin'ny notinay ny révélation anatin'ny notinay ny tena ny fampianarana fa aoka tena zahay mihitsy Andriamanitra no hita fa voaova amin'ny fampianarana fa tsy ny notinay fa tsy ny bokinay mety hoe mefeno amin'ny zavatra notenay fa zay anao ka ho mefeno amin'ny note rehetra izay tokony raisina anova sy ampijoranay Andriamanitra misaotra ny amin'ny teny rehetra izay nampijoranao mpanomponao teto androany Andriamanitra misaotra Jesosy fantatray fa misy tanjonao ngeza be ao ambadika ao dia ny anovanay ahatonga anay anahaka anao Kristy amin'ny fotoana rehetra tsy ho izahay taloha intsony satria ho marina aminay le teninao hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha indreo tonga vaovao ireo amin'ny anaranao Jesosy tario fenoy
aoka ny fanianao masina no ibitsika amin'ny tsiraray avy ireo izay tsy nandre tononoko amin'ny anaran' Jesosy mandre amin'ny fania masina manomboka amin'ity fotoanandroany ity tsy ho diso lalana mandrakizay amin'ny anaran' Jesosy ho mpanaradian' Jesosy ary ho mpankatoa an' Jesosy amin'ny antsipiriany ho voninahitra Andriamanitra ray masina mandrakizay. Aleloia, amen. Afaka mipetraka tsika. Aleloia. Ataontsika hiomana ny amin'ny fanatitra. Fanatitra tsy fombafomba. Fanatitra vokatry ny fitiavana araka ny tenen'ny pasteur Sandratra teo. Ny olona tia ny mahasahy manome. Aleloia. Ary ny olona tia tsy mahay mipetraka amin'izao zany fa manome ho azy. Manome tsy tononina, manome tsy lazaina. Aleloia. Tsy mila entanina ny olona rehefa feno fitiavana. Satria entaniny fitiavana izy. Manasanao tonga raha ampitso maraina, sekoly fanasitranana, dia ny alarobia, sekoly famanolana ny alarobia, dia ny zomasiny sabotsy ihany koa dia mbola misy fotoantsika. Aza miandry an'izany fotoana izany ianao vao hiaraka amin'i Jesosy. Aza ampiandrasina ela be Jesosy. Ataovy raisiny décision androany androany dia tena hoe tsy mandeha rery zany aho fa miaraka amin'i Jesosy foana eo amin'ny fiainako. Amen na? Aza atao atsirambina ny fiarahanao amin'Andriamanitra. Raha tena lehibe eo amin'ny fiainanao Jesosy Kristy dia aza avela isy zavatra hafa ibahana na haka ny fotoana tokony iarahanao aminy. Amboariny programa reto a. Aleloia. Tsisy an'izany hoe olona tsy manam-potoana izany fa mitovy daoly ny antsika 24 heures daholo. Fa aiza mandamina fotsiny mila hoentinao miady. Misy fotoana ivavahana foana ianao fa tsisy an'izany. Aleloia. Misy zavatra afaka ampandeferina foana ao. Tsy hoe haka nareo ne pastery. Ie, zay pastery fa nareo koa mila mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy misy an'izany hoe mihaino olona zany. Ahoana ny henoinao n'Andriamanitra raha tsy mivavaka ianao? Araka ny ten'Andriamanitra napetraka Jesosy teo ambavan'ny pasteur Sandra teo Luka 18:1 fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Manasanao hitsangana amin'izao fotoana izao a. Ataontsika hisaotra an'Andriamanitra. Raha tsy andrindra masina mandrakizay fisaorana feno tolotra ianao fa mbola mifoazonao maraina indray zay mbola afaka ny teny. Ny sesy mpanomponao teo Andriamanitra nampianatra misaotra ny amin'ny fanekenao ampiasa ny vavany tsiraray avy ho fitaovana matoky am-pelantananao anitsy ampianatra anangana ampahery ihany koa Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny fahafahanay mbola manao fanatitra androany voninahitra teo anao ilay mpanjaka avo indrindra masina sady mandrakizay amin'ny anaranao Jesosy aoka ity andro ity Andriamanitra ho andro feno voninahitra ao. Ho andro feno olona mpankatoanao, feno olona mpiaino anao, feno olona tena hoe tsy te hisaraka aminao zany mihitsy miazona sy eo tongotra ao mandrakariva amin'ny anaranao Jesosy. Ny fonay dia voatahiry satria feno ny teninao. Ho tanteraka aminay ilay teninao izay milaza hoe fa madio raha teo nareo noho ny amin'ny teniko. Madio zahay satria ny teninao mameno anay, tsy avelana izy teny hafa ameny fonay sy ny fisainanay Andriamanitra fa nitokana anangana anay dia ianao Kristy. Amin'ny anaranao Jesosy. Aleluia. Raisy nitsodrano amin'ny anaran'i Jesosy. Hitanao ny Jehovah ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka hamindra fo aminao. Anandratra ny tavany aminao ny Jehovah ka hanome anao fiadanana. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Sarao mifahasoavana? Fa mifahasoavan'Andriamanitra matoy izao sady mitsikitsiky ohatr'izao mihitsy fa mifahasoavan'Andriamanitra matoy izao anareo. Amen. Tahin Jesosy daholo tompoko dia